Naharitra ora maro ny fahatapahan-jiro androany alarobia maraina tamin'ny faritra maro teny Antananarivo sy ny manodidina. Raha ny fanazavana avy amin'ny JIRAMA dia tsy maintsy nanampaka jiro tany amin'ireo faritra ireo ny orinasa no ny asa fanarenana andrin-jiro mitondra herinaratra mahery vaika teny Andralanitra ho maly talata hariva. Raha niotsaka io andrin-jiro io maly hariva dia adiny iray monja dia tafaverina ny jiro, hoy ny fanazavan'ny Fonjy Andriamanga, tale jeneraly ny JIRAMA, noho ny fampiasana ireo tambazotra hafa teny an-toerana ka tsy nahazaka ireo tambazotra azo nampiasaina. Tsy maintsy notohizana androany maraina nefa ny fanarenana izany andrin-jiro izany satria tsy nahazaka ireo tambazotra azo nampiasaina ka tsy maintsy notapahana ny jiro tamin'ny faritra maro. Tamin'ny 10 ora sasany maraina vao vita ny asa ary niverina ny famatsiana jiro raha ny voalazany avy ao amin'ny JIRAMA. Amin'izao vaninandron'ny Covid izao dia milaza JIRAMA fa tsy manapaka ary tsy hanapaka jiro noho ny fanamboarana mihitsy fa ireo fahatapahan-jiro noho ny tsy napoizina sy ny loza ihany no mety hitranga. Eno ihany dia tsy maintsy mihinana fanafody ireo marary voafahasalamana mahazo izany eny amin'ny tobim-pahasalamana fototra na ny CSB. Noraisina izao fanapahan-kevitra izao, hoy ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka, mba hiadiana amin'ireo olona mody marary tonga maka fanafody eny amin'ireo toeram-pitsaboana ireo. Asaina noho izany ireo marary tonga iza fahasalamana hitondra rano avy hatrany hitelemana ny fanafody eny anivon'ny CSB. Tatoato raha ny fanazavan'ny fitondram-panjakana dia maro ireo olona tonga maka fanafody izay amidiny amin'ny vidy lafo avy eo, mahatonga ny tsy ny fanafody eny amin'ny tobim-pahasalamana ihany koa izany tranga izany raha ny fanazavana nomen'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka hatrany. Valo indray no lavon'ny coronavirus ny talata 13 aprily raha nitatitra isan'andro navoaka ny haino amanjerim-panjakana androany alarobia. 4 tamin'izy ireo avy eto Analamanga, 3 avy any Diana, iray avy any Anosy. Miisa 2,700 noho izany ireo lavo hatramin'ny nidiran'ny valanaretina teto amin'ny Nosy hatramin'ny marsa 24. Niverina niakatra ihany koa ny isan'ireo voamarina fa mitondra ny tsimokaretina tao anatin'ny iray andro raha nitatitra ny voakandroany hatrany. 3,700 izy ireo ny talata 13 aprily tamin'ireo fitiliana 2,700. Raha zananisa paritra dia avy eto Analamanga no nahitana ireo tranga betsaka indrindra satria nahatratra 5,700 ny isan'ireo voamarina fa mitondra ny tsimokaretina ao amin'io faritra io. Ny 10 avy any Atsinanana, 9 avy any Diana, 4 tany Alaotra Mangoro, 7 tany Matsiatra Ambony, 3 tao Boeny, 9 tany Vakinakaratra, 7 tany Sava, 20 tany Atsimo Andrefana, 4 tany Vadivavy Vinany, 10 avy any Menabe, 5 avy any Moromani, 5 tany Anosy, 4 tany Analanjorofo, 3 tany Androy, 5 tany Orombe, 2 tany Itasy ary 3 tany Sofia. Miisa 17,400 amin'izao fotoan'izao ireo marary manaraka fitsaboana ary ny 4,700 amin'izy ireo dia sokajiana ho marary mafy.